zava-nisy nandritra n'ity herinandro ity izay indrindra natonga anay nanasa n'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo filoha nasionalin'ny synade syndicat des administrateurs civils no secrétaire général ihany koa eo anivon'ny ministerany Atany miarabanao Andriamatoa secrétaire général. Miaraba anareo eto amin'ny MaTV ary misaotra anareo nanasany tenanay manolotra ny araba ihany koa ho an'ny mpanaraka ny fandarana. Idirantsika voalohany angamba ny mikasika an'ity hoe administrateur civil afaka azavainao ambangovango moa inona moa ny andraikitra izay ataony zany hoe administrateur civil izany? Ny administrateur civil dia antokonasa iray izay ny didim-panjakana enina sy roa arivo 730 no mifehy azy. Izy dia antokonasa iraisan'ny ministera, iraisan'ny androm-panjakana, raha adika amin'ny teny vahiny dia hoe corps interministériel et interinstitutionnel, ary izy rery no antokonasa iraisan'ny ministera toy izany eto Madagasikara. Ny tena andraikiny moa zany raha ny voalazan'ny didim-panjakana io dia ny manana fahafahana izy iandraikitra ny secrétaire généraly, ny talé généraly, ny talé ary hatreo amin'ny lehibe ny sampandraram-panjakana. Tsy voafaritra manokana amin'ny antokonasa iraisan'ny ministera azy ny tena andraiky ny fahafaka misahana ny fampanderan-draharaha mpanjakana ankapobeny ny antsoina hoe administrateur civil. Zany hoe rehefa miresaka fampandehanan-draharaha-mpanjakana zany dia tokony eo foana zany ny administrateur civil manomboka any amin'ny présidence zany ka hatraty amin'ny commune. Raha miresaka administrateur civil dia zay voalazanao zay tokoa, afaka ny misahana andraikitra amin'ireo androm-panjakana isan-karazany, amin'ireo département ministérial isan-karazany, na eo amin'ny lafiny ara-économique na ara-sosialy na ara-pitantanana lafitany ny administrateur civil. Afa-tsy ny politique? Ny administrateur civil dia tsy manao politika eo am-panatanterahana ny andraikiny, ary tsy manakana nefa zany ireo administrateur civil izay misy dia misy tokoa ny manao politika, misy ny lany solombavam-bahoaka, misy ny ministre, fa tsy ampifangarona amin'ny asa ma-administrateur civil azy zany. Nareo zao anatin'ny hoe mieritreritra ny anamboatra n'le hoe statut ny administrateur civil eo, tataki ny ahoana moa zay statut zay? Marina tokoa zany, taorian'ny fivoriam-be ny administrateur civil fanao isa-taona zay natao tamin'ity taona ity tany Nosy-Be dia notapahan'ny besiny maro tamin'izany fivoriam-be zany ny anavaozana ny sata mifehy ny administrateur civil eto Madagasikara, ka voakasika tao anatin'izay tokoa ny mahakasika n'izay hoe lafiny maromaro zany voaresaka tao eo aloha zany ny mahakasika ny ataoko hoe fiarovana ny fidirana ao anatin'izay antokonasa ny administrateur civil zay. Ho amafisinay zany ny hoe tsy tokony ahazo hiditra ao amin'izany antokonasa ny administrateur civil zany raha tsy olona nianatra ka manana ny diplôme zany antsony hoe administrateur civil zany. Tsara moa ny manamarika fa betsaka tokoa tato ato ny olona zay tsy nandalo fianarana akory na teto an-tanindrazana na tany ivelany tsy manana akory ny diplôme ny administrateur civil nefa dia tafiditra ao anatin'izany corps ny administrateur civil zany. Ahoana nefa mahatonga an'izay? Io dia misy ataontsika hoe réseau angamba ny filazana azy zay iarahana ministera maromaro ka mahatonga an'izay zava-misy zay, fa dia ny zava-misy aloha dia zay hita zay hoe misy tsy nandalo fianarana ary tsy manana an'izay diplôme ny administrateur civil zay nefa dia tafiditra mahazo didim-pitondrana milaza azy fa administrateur civil izy. Ka zahay zany manomboka zao dia anovan'izay sata zay ka somary anamafy kokoa an'izay fidirana ao anatin'ny antokonasa ny administrateur civil zay, satria everina fa tsy rariny ihany raha ohatra ka misy ny nianatra nandritry ny taona maro, niaritra ny fitsapana rehetra nandritry ny taona maro teny amin'ny sekoly
vao tafiditra ao anatin'izany antsony administrateur civil zany misy anefa ny sasany tafatsiropaka fotsiny tafiditra ao anatin'izay ary de mahazo tombotsoa mitovy amin'ny olona ny sahirana faharoan'izay koa ny tena manahirana ary tsy anekena azy dia matetika ny fahaiza manao ny reny olona zay tsy nandihy fianarana tsy nanana diplôma ny administrateur civil nefa niditra tafiditra ho azy tao anatin'ny corps administrateur civil reny ny fahaiza manaon'izy ireny dia tsy mahafapo loatra ka lasa manjary manaratsy sy manamaivana ny lanjany zany antokony asa ny administrateur civil zany rehefa tena eny am-perinasa zay indrindra izay teboka zay ny idirako amin'le fanontaniana reto io inona ny eritreretrareo avy eo amin'ny syndicat ny administrateur civil eo amin'ny hoe réforme ny fonction publique satria anisany io moko teboka anankiray zay mampienjana ny tady eo amin'ny tondra fanjakana sy ny fianakavimbe iraisam-pirenena izany hoe reo mpamatsy vola iraisam-pirenena inona ny hevitra nentinareo rehefa raha nytadidiko aloha efa nisy volavolan-kevitra ihany nentinareo ary efa nisy ve noenoina tamin'ireny teboka izay natolotra reo reny anisan'ny namoahan'ny administrateur civil fekevitra tokoa mikasika ny fanatsarana ny asa-panjakana tamin'io fivoriam-be zay nataonay faran'io ka momban'izay fekevitra momba ny fanatsarana ny asa-panjakana zay dia misy vitsivitsy angamba no resako eto ny voalohany aloha dia ny fanatsarana ny fari-piaina ny mpiasa-panjakana satria tsy hisy asa-panjakana izotra sy aza ombokatra araka ny tokony ho izy raha tsy le mpiasa-panjakana mihitsy aloha no misy tontolo manodidina milamina ka ary mirindra ka ahafahany manao ny asany noho izany raha tsy le fari-piaina ny le mpasa-panjakana aloha ny tsara ka mahatonga azy hitombona tsara amin'le asa dia tsy azo vokatra tsara tsika ka no nresahanay dia ny hoe eo aloha ny tokony hanavaozana amin'izay hifanaraka amin'ny toetrandro ny mari-karama efa nitakina sy nanaovana sosikevitra araka ny voalazonao teo efa nisy ny fionam-be-pirenena mihitsy nataon'ny mpiasa-panjakana nanolorana sosikevitra momba azy io fa dia mbola miandro moa ny mpiasa-panjakana ary no amafisinay tamin'ny fivoriam-be farany teo fa ilaina izay fanavaozana ny mari-karama faobe zay ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra ary tokony hifanaraka amin'ny toetrandro efa misy mari-karama natolotra ihany dia anjarany fitoram-panjakana no mandinika ny fomba natanterahana an'izay ankoatran'ny mari-karama iraisana dia eo ihany koa reo le tombotsoa sy zo isan-karazana zay tokony ho azon'ny mpiasa-panjakana eo ohatra ny indemnité de logement ny allocation familiale ny ireo tambi-karama isan-tsokajiny raha tsy resaka fotsiny tsika ohatra hoe tambi-karama tokony ho azo ny mpiasa-panjakana ambony ohatra maromaro ireo zavatra tokony ho avaoziny hifanaraka amin'ny toetrandro mba anatsarana ny fari-piaina ny mpiasa-panjakana ankoatran'izay fanatsarana ny fari-piaina mpiasa-panjakana zay dia namoaka sosikevitra ihany koa zahay ny amin'ny tokony anavaozana ireo didy amandalana mifehy ny asa-panjakana satria raha maritsika zao dia efa raiky ambiny folo taona lasa ny satakapobe ny mifehy ny mpiasa-panjakana statut général des fonctionnaires efa tany amin'ny taona 3 izy io ary efa nilaozany toetrandro ka mila fanavaozana zany satakapobe ny mpiasa-panjakana zany kanefa raha vitsy zay fanavaozana ny statut général des fonctionnaires zay dia narosona ihany koa ny sosikevitra ny hoe ilaina ny famoahana ireo didim-panjakana fampiarana an'izay voalaza ny iolalàna mitondra ny sata ankapobe ny mpiasa-panjakana io satria nampalahelo tao anatin'izay raiky amby folo taona ny siny io sata ankapobe ny mpiasa-panjakana io zay lalàna izy io dia azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny didim-panjakana fampiarana an'izay voalaza tao anatiny tao ka zay ministra tonga eo dia samy mamoaka ny eritreretin'ny fa mety amin'ny alalan'ny circulaire na noty fa tsy misy ny tena didim-panjakana fampiarana mazava amin'ny akapobe ny zavatra voalaza ao ka fahitanay azy ilaina zany ny manavao an'io sata io ary mamoaka ny didim-panjakana fampiarana amin'ny fotoana tokony tsy maharitra ny farany angamba dia ny tokony mbola navoakan'io fivoriam-be io koa aloha zany tsara hoe manamarika an'izay ny hoe ny tokony ialany ny fanaovana politika ao anatin'ny asa-panjakana dépolitisation de l'administration angamba tsy de hiditra lalina amin'izay zay satria efa resahana eto matetika io zavatra io fa ny farany angamba mikasika an'izay fanavaozana ny asa-panjakana zay dia
no resahanay tao a ny tokony anamboarana amin'izay ny resaka asa-panjakana mba hifanaraka amin'ny hoe ny fampidirana mpiasa-panjakana mba hifanaraka amin'ny tena asa-panjakana ilaina raha dika amin'ny teny vahiny izy dia ny hoe basculement de la fonction publique de carrière vers la fonction publique d'emploi zany hoe ny zava-misy am'izao fotoan'izao moa koa dia ampidirina le recrutena aloha le mpiasa-panjakana dia avy eo voajerena hoe aiza moa ny asa omena n'ity olo tya inona ny toerana omena azy tsy tokony ho zay nefa noho izy fa tokony jerena amy aloha ny andraikitra sy ny toerana ary ny fahefana ilana olona de zay vao recrutena na ampidirina ny olona iandraikitra nireo andraikitra misy ireo mila fanavaozana amin'ny akapobeny zay ny fehiny zany dia nanolotra sosikevitra ny administrateur civil ny hoe ilaina ny fametrahana ny antsoina hoe politika pirenena momba ny asa-panjakana politique nationale de la fonction publique io zany no karazana rafitra ankapobeny karazana cadre général hitondrana an'izay asa-panjakana zay ary ametrahana ny paikady sy ny stratégie rehetra ampandehanany asa-panjakana fa am'izao fotoan'izao manko ohatrany tsy misy zay politika pirenena mazavo zay dia azo lazainy hoe mandeha anjambany ihany tsy fantatra ny tanjona tsy misy ny stratégie mazava fa raha mipetraky zay politika panjakana momba ny asa-panjakana zay politika pirenena momba ny asa-panjakana dia azava ny lalaka izorana ka na iza ny tompona andraikitra isana zany asa-panjakana zany dia isy ny fitohizana sy ny stratégie mazava ao anatin'izay indrindra tsy mahagaga anazy o andriamato secrétaire général misy ireo olona miditra ao anatin'ny hoe fonctionnaire dia milaza misy nyteny hoe misy fonctionnaire fantôme inona mahatonga an'izay zay tsy fisin'zay politika mazava zay na tsy fampiarana n'le texte momba ny statut ana fonction publique zay zay anisany mahatonga n'lay filazanareo mpanao gazety ny hoe mpiasa-panjakana matoto fonctionnaire fantôme izay le voalazana teo zay le hoe le fampiaratsika n'le politika hoe fonction publique de carrière zany hoe recrutena ny mpiasa-panjakana satria misy poste budgétaire eo dia avy eo vao gérena ny carrièrany hitadiavana asa izy zany fa tsy hoe misy asa reto misy andraikitra hitadiavan'olona dia jerena ny compétence n'le olona de ampidirina ka ampidirina le mpiasa-panjakana kanefa tsy misy akory andraikitra voafaritra hataony mialoha dia be deabe inge am'izao fotoan'izao ny mpiasa-panjakana ampidirina kanefa na ny toerana hipetrahany na ny brao isy azy na ny andraikitra ho saniny tsy fantany ary tsy misy akory raha tena marina ahoana moa ny eritreretantsika fa hipetraka ao amin'ny brao ao izy hijanona eo izy nefa na ny brao iasany na ny andraikitra saniny tsy misy akory ka antony anankiray mahatonga n'lay voalazanareo hoe fonctionnaire fantôme izay antony zay fa tsy zay ihany fa be deabe ny antony mahatonga n'zay tsona hoe mpiasa-panjakana mahatoto zay fa angamba sehatra hafa no iresantsika an'izay iresakytsika maka momba n'ity andraikitra reo ao amin'ny ministera ny aty tany ty nandritra ny teteza mity aloha ny natsapana an'izay rehefa misy ny ataotsika hoe meute sy ny fihetsiketseham-bahoaka ohatrany tsy hita reny le préfet de police na ny tompona andraikitra civil voalohany tokony hibaiko an'le force de l'ordre ny mpitandro ny filaminana rehefa andefan'ireny anao hoe andefan'le baiko zany hoe ajanona am'izay le fihetsiketseham-bahoaka ka hiditra amin'ny fandravanana ohatrohatran'zay inona mahatonga an'izay andriamato secrétaire général tsara aloha ny mamaritra ny andraikitry ny solotena-panjakana zay nga manilasantsika azy amin'ny ankapobeny satria tsy voatery ho administrateur civil ny hipetraka am'izay toerany solotena-panjakana zay fa misy ohatra ny attaché d'administration misy ny am'sehatra hafa fa ny andraikitry ny solotena-panjakana any anivon'ny fiadidinany lafitany raha eo am'izay lafin'ny filaminam-bahoaka zay dia izy no mitarika ny atsoantsika hoe organisme mixte de conception OMC ny fahafantarantsika azy io sehatra OMC io zany no sehatra andraisana fanapaha-kevitra mahakasika an'izay filaminam-bahoaka zay sy ny fandriam-pahalemana ao no andraisana fanapaha-kevitra ao no amariparitana ny paikady ametrahana an'izay
filaminana sy fandriam-pahaleman'izay atreo ny anjara asan'le OMC izay ny solon-tena-mpanjakana ilay administrateur civil ilay chef de district izy no mitarika an'io ny anjara andraikitsiny io zany dia mijanona atreo am'izay toy hoe fametrahana ny paikady sy ny fandraisana fanapa-kevitra rehefa vity zay fandraisana fanapa-kevitra sy famariparitana ny paikady zay ny chef de district na ny chef de région no lehiben'io de ao moa zany ny eo amin'ny fitsarana ao ny amin'ny polisy ao ny gendarme ao ny amin'ny miaramila ao anatin'io OMC io de rehefa avy eo zay fanapa-kevitra zay no omena ny EMO mpanapa-kevitra mpandrafitra stratégia no andraikitra le OMC fa ny fanatanterahana kosa dia andraikitra le tsony hoe EMO ka any amin'ny EMO de efa miala ny chef de district na ny chef de région ny solon-tena-mpanjakana miala ny fitsarana fa ny mpitandro ny filaminana no any amin'ilay tsony hoe EMO état major mixte opérationnel zay zany ny asany izy zany mpanatanteraka n'lay paikady sy le stratégie ny tapahan'le OMC ka any zany efa tsy miditra ao anatin'ny intsony anatin'izay fanatanterahana zay ny lehibe ny district sy ny lehibe ny faritra fa ny solon-tena-mpanjakana amin'ny ankapobeny zany fa eo amin'ilay nytianao ambara angamba de hoe am'lay fanaparitahana ny olona eo amin'ilay tsy hoe sommation angamba ny fomba filaza azy amin'ny teny vahiny iny tokoa dia azo ny solon-tena-mpanjakana atao ny manatanteraka an'izay mandraikiny kanefa tsy voatery ho izy koa nefa ninao an'izay fa azo n'lay mpitarika n'lay EMO atao ny manao an'izay rehefa eo amin'ny sehatra tsy maintsy anaovana an'izay ka tsy eo ilay solon-tena-mpanjakana fa ny zava-misy dia mandray ny andraikiny ny solon-tena-mpanjakana manerana ny nosy amin'ny fandaminana ny eo am'izay lafin'ny fandriam-pahalemana sy filaminam-bahoaka zay am'ireny zava-misy eto amin'ny fireneny reny na de ataontsika hoe tsy hitanareo mivantanara dia ao ambadika ao izy mametraka ny stratégie sy ny paikady rehetra hitondrana ary mandamina ny fomba hitondrana zay filaminam-bahoaka zay ya zay koa ny viratsy amin'ny raharaha-pirenena efa ho volana maromaro zany filoha-pirenena ny antso foana am'ty resaka fampihavana-pireneny ty ho anareo nivony administrateur civil mafantatra tsara n'izay resaka fampihavana-pirenena zay satria io tsy vo resaka androanina omaly fa efa amatona ny nandrovana an'io nareo mafantatra tsara ihany koa inona ny zavany tranga tamin'ny ndraiky amin'ny 7 inona ny mba eritreritrareo am'izay fitondrana n'izay hoe fampihavana-pirenena zay voaresaka tamin'ny fivoriam-benay fivoriam-beny ny administrateur civil natao tany nosy be faranteo zay loha hevitra anankiray nresahanao zay mahakasika ny raharaha-pirenena ary indrindraindrindra mahakasika an'izay hoe fampihavana-pirenena zay anisan'ny loha hevitra navohitra tao anatin'io fekevitra no lanina tao no hoe mazava ny teninay administrateur civil fa ilaina ary tokony hatao ary tsy endrasana ela izay fampihavana-pirenena zay ny antony nyresahana in'izay dia rehefa natao ny fijerenany zava-misy dia mahatsapy zahay fa manao ezaka tokoa arak'izay tratrany ny fitoram-panjakana ankehitriny hialana amin'ny krizy zay nisy teo ary izorana makany amin'ny fampandrosoana be dehibe ny ezaka zay ataon'ny fitoram-panjakana ankehitriny kanefa dia hitanay fa betsaka ny sakana ary tsy mbola mipetraka ilay tontolo manodidina milamina sy mirindra mba hahafahan'ilay fitoram-panjakana tena mifantoka ao anatin'izay asa fampandrosoana sy fitatarana-raha-panjakana zay ka ho anay zany dia mba hahafahan'ny fitoram-panjakana tena mifantoka ary tsy ny fitoram-panjakana rery no tsy mifantoka sahirakirana fa ny herivelona ho amin'ny fampandrosoana rehetra mihitsy ny mpiasa-panjakana ny mpandraharara toe-karena ny mpitandro ny filaminana ny fiarahamon'ny-pirenena samy somary mbola tsy tony zany tsy milamina fa somary mbola misahotakotaka ka manjary sakana zany zay ho fizorana ilay fitoram-panjakana tena mifampandrosoana marina de zay no mahatonga anay miteny hoe ilaina ary tokony ho tanterahana ao anatin'ny fotoana tsy ela izany fampihavana-pirenena zany inona nefa ny tokony hoe teboka manamarika an'izay hoe zay fa miainga le fampihavana-pirenena ho anay administrateur civil zany dia le fampihavana-pirenena
dia tokony ho fampihavanam-pirenena mahomby sy maharitra, fampihavanam-pirenena maharitra fa tsy fampihavanam-pirenena ataontsika hoe sary mihetsika, na fampihavanam-pirenena vonjy tavanandro, na fampihavanam-pirenena miankina manolo tokana na olombitsy, fa tena fampihavanam-pirenena maharitra tokoa satria zay vao tena ahomby. Ka ny fahitana azy a dia voaresaka moa am'izao ny fampionana ny fiolom-pirenena teo aloha, ny conférence au sommet, ny fampionana n'izy 10 mianaka, efa mianaka aminay a dia ilainy zay fa tsy ampy. Zahay dia mahazo antoka fa nataontsika hoe milamina aza izy 10 mianaka ireo mpanao politika dia tsy mbola matoky zahay fa hipetraka ny tena fampihavanam-pirenena marina, satria ny fahitanay administrateur civil azy dia lalina izay hantsana misy ka miteraka lonolony eo amin'ny samy malagasy zay, ary tsy resaka politika ihany. Ka ho anay zany ny fekevitra navoakanay am'izany fampihavanam-pirenena zany dia mba hahafahana mametraka an'izay fampihavanam-pirenena maharitra sy ahomby zay a dia tsy misy afa-tsy ny fanaovana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ihany, ny décentralisation effective. Ny zava-misy am'izao fotoana zao dia tsy mitovy tantana ny faritra maro eto Madagasikara. Misy ny faritra mahazo tombony, misy ny faritra tena tsy voajery mihitsy ka mahantra, ary izay tsy fitovian-danja eo amin'ny faritra sy ny commune eto Madagasikara zay a dia mahatonga lonolony. Ka na ilamina ara ny mpanao politika, zahay dia samy laza fa ny olona any amin'ny faritra atsimo na any amin'ny faritra varatra, na ilamina ara ny mpanao politika aty a raha mbola mipetraka zay fahatsapany fa tsy mirindra, tsy mitovy ny fitsinjarana na ny fahefana na ny vola na ny olona eo aminy sy ny faritra hafa. Misy ny faritra lasa loha kokoa, misy ny faritra tratraorina, dia tsy mbola hiavana ary aradrariny zany, tsy hiavana tanteraka tsika ary mbola tsy hotony sy hilamina ihany. Koa aminay zany a, aminay administrateur civil dia navoakanay ny fehikevitra ny hoe io fampihavanam-pirenena io tsy vitandray andro fa tokony hatomboka, azo atomboka amin'izay fampihavanana ny olona zay aloha ny mpanao politika, fa ny tena zava-dehibe dia ny fanaovana zay fitsinjaram-pahefana tena izy zay. Tokony tsinjaraina aradrarina sy mitovy ary mifandanja tsinjarana ny fahefana any amin'ny commune sy any amin'ny faritra ary any amin'ny faritany, mba tsy hivangongo aty amin'ny renivohitra sy aty amin'ny fitorana foibe ihany. Satria raha ilazako atotanisy ianao marika dia angamba hivaranontsana ihany hoe 5 ka hatramin'ny 7 isanjato ny teti-bolam-panjakana ihany, 5 ka hatramin'ny 7 isanjato no miparitaka makany amin'ny vondrom-bahoaka-paritra hitsinjaram-pahefana. Ahoana moa no eritreretantsika fa hotony sy hanaiky ary hazoto hanana risim-po ny vahoaka any amin'ny faritra raha 5 isanjato ny teti-bolam-panjakana izay fananam-panjakana, fananam-bahoaka ihany no miverina makany aminy, nefa izy ihany no mampiditra an'io. Ka aminay zany a raha tena tiana hisy ny fampihavanam-pirenena marina dia hatombo zay fitsinjaram-pahefana tena izy zay, zarao mitovy, mifandanja, mirindra any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara ny vola, ny fahefana, ny olona ary ny fahaiza-manao. Raha mipetraka zay a dia samy hotony sy lamina ary izotra makany amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fihavanana marina ny malagasy rehetra. Aiza hoe zany nefa ny olana amin'io satria zay resaka décentralisation effective zay nefa nisy tamin'ny fotoana professeur Zavelbe regny, efa nipetraka zay tamin'ny amiral Didier Ratsiraka nanao an'ireny hoe province autonome fa ohatrany misy sakana kely foana eo tsefatsefany ohatrany tsy tanteraka hatrany fa ny président ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana koa dia efa nanao an'ireny région 22 région ohatrany bloqué foana nefa n'le izy tsy miparitaka hatrany amin'le lasa tsy manana autonomie le vondrom-bahoaka paritra. Inona no mahatonga an'izay Andriamatoa Thierry? Ny fitsinjaram-pahefana tokoa ary nampina ary hatramin'izay fitsinjaram-pahefana tena izy décentralisation effective dia efa nidradradradraina tokoa, efa 20 taona lasa zay, satria tamin'ny taona 496 dia nisy lalàna maro dia maro tokoa nivoaka nametrahana zany fitsinjaram-pahefana zany. 20 taona teo erina nefa izany lazaiko anao zany a 5 isanjato ka hatramin'ny 7 isanjato ny teti-bolam-panjakana ankapobeny no mba mandeha makany amin'ny vondrom-bahoaka-paritra tsinjaram-pahefana. Ny antony dia tsotra, io dia raha ataontsika amin'ny teny vahiny hoe volonté politique, zany hoe ny fahavononana ara-politika ny mpitondra
no tsy nisy ny lalàna de efa teo ny lalàna de efa teo nisy ny fitsinjarana ny fahefana nandeha tokoa zay efa nisy fahefana maro nalefa tany amin'ny vondroboakaparitra tsinjara-pahefana nisy ny fizakantena teo amin'ny lafiny fitantanan-draharaha nisy ny fizakantena teo amin'ny lafiny fitantanarabola fa nafindra le fahefana fa saingy lay fitaovana ny vola ny olona ny fahaiza-manao hoentina anatanterahana n'ilay fahefana de mbola voatazona taty amin'ny fanjakana foibe any ka ara-dalàna raha ohatra ka tsy nisy ny fahombiazan'ilay fitsinjara-pahefana satria raha ny tokony ho izy dia ny fitsinjara-pahefana rehefa alefa ny fahefana makany amin'ny vondroboakaparitra tsinjara-pahefana de tokony ho alefa manaraka an'izay koa ny fitaovana ny vola ny olona ny fahaiza-manao mba ahafahana manatanteraka n'ilay fahefana mitsinjaraina fa tsy nisy zany zay finiavana ara-politika zay a fa dia zay mpitondra tonga teo a dia nanome fahefana tokoa izy fa saingy tsy nizara no ento manana dia ara-dalàna raha ohatra ka tsy nisy ny vokatra nisan'ny tahotra mantsy matetika hoe manana lasa matanjaka reo atao hoe vondrom-bahoakaparitra ka ohatrany mety ahina ny fahatanjahany fitondram-panjakana ty fotony zany hoe pouvoir central mety mitombona ve zay fijerin'ireo mpanao politika sasatsasany zay tsy de makasitraka loatra n'zay fanaovana an'zay hoe décentralisation effective zay everiko angamba hoe tsy de mitombony zay tsy mitombony zay satria na ny lalam-pandroenina na ny lalàna zay iainantsika am'izao fotoana zao a de mametraka tsara fa io fitsinjara-pahefana io a no lalana ahafahantsika mizotra makany amin'ny fampandrosoana ary ny fitsinjara-pahefana na ny décentralisation a de tsara angamba ny mamerina kely hoe zany fitsinjara-pahefana zany dia fanomezana fahefana fanomezana fizakantena ny vondrom-bahoaka ahafahany mitantana ny raharaha ao aminy ka izotra akany amin'ny fampandrosoana marina mba ahafahan'ny olona manana rispo satria fatany fa izy no mitantana ny raharahany ka izotra makany am'izay fampandrosoana zay misy ireo raharaha izay ataoko hoe an'ny fanjakana foibe ny mitantana azy anisan'izany ohatra ny lafi ny filaminam-bahoaka ka tsy misy zavatra tokony hoe ho atahorana ao anatin'ilay fandrosony ny vondrom-bahoakaparitra tsinjara-pahefana ny mifanohitra am'izay ary raha mandroso ny fokotany ny commune ny faritra ary ny faritany a de ireo mitambatra angeny manome ny firenena de ataoko hoe raha mandroso ireo a de tokony mandroso azy ny firenena ray manontolo zay koa ny anontaniko anao hoe inona koa sara ny tsy ampy eto Madagasikara ametrahana an'izay hoe fanjakana matanjaka zay a ny fametrahana an'izay hoe fitatana ny raharam-panjakana matanjaka zay satria raha ny hita zany atreto aloha ohatrany somary hoe marifirifo ihany ny ataontsika hoe ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena matoa tratrana krizy sika ao anatin'ny firy-taona ao anatin'ny nanomboka tamin'ny taona 1970 nisy foana ny krizy mahery vaika napiraraka zany ny fitondrana zay nisy mateteteto ary tsy hita mazava zany avy eo hoe inona ny idéologie mipetraka eto Madagasikara fa ohatrany mandeha de mirosy de miemitra raha tsy teny fotsiny hoe ny zavanisy tamin'ny raiky am'y sivy-folo ny ala amin'ny socialisme miditra amin'ny libéralisme atsika tamin'ny professeur Zafy nefa ny avy eo niditra amin'ny amiral Didiratsiraka nametraka an'izay ihany ohatrany somary libéralisme kely ihany koa noentiny nefa nisy taloha socialiste niditra ny Andriamatoa Marc Ravalomanana nametraka an'izay libéralisme économique zay nefa am'izao zany tsy fantatra tsony inona ny tena idéologie mipetraka ary inona mahatonga an'izay tsy fahatanjahany zay fitondram-panjakana zay misy le voambolana nampiasainao teo marika dia anisan'ny fekevitra navoaka ny fivorimbeny ny administrateur civil farany teo ny amin'ny hoe fametrahana fanjakana matanjaka ary izay no ataoko hoe slogan ny administrateur civil
ny nenay ny teny filamatray de hoe administrateur civil antoko ny fanjakana matanjaka ka ny tsy fisian'io fanjakana matanjaka io dia be deabe ny vokany ny ray zao le nyteninao teo hoe isaky ny 5 taona eny taona dia mirodana ny fanjakana mazava ho azy satria rehefa tsy matanjaka le fanjakana dia mora ny mandrodana azy matsiary tena tompona ndraikitra ve anazava rehefa avy eo hoe inona ny mahatonga an'izay hoe tsy fisi ny fanjakana matanjaka satria zay de matoa zay mametraka ho loha hevitra mametraka ataoko hoe slogan zay tsina hoe administrateur civil garant antoko ny fanjakana matanjaka zay a dia misy zava-misy hitanay ary misy vaholana omenay fa ny vokatra zay de volazonao teo zao hoe mirodana ny fanjakana isaky ny firy-taona ny mampalely moa dia ny administrateur civil na ny solotena mpanjakana foana ny tratra farany zany hoe rehefa raikitra ny crise a dia mitsoka avokoa ny ministre rehetrarehetra ny mpitondra hatrany amin'ny faratampony ny mpanao politika rehetra dia ilay sous-préfet sy lay chef de district kely miaraka amin'ny mpitandro filaminana sisa ny mandamina ny zava-misy eo zay foana ny iainana de mirodana ny fanjakana dia miova hafa ndray a dia araka volazana teo miova ndray koa ny fomba fitondrona fa tsy zay ihany no ateraka ilay tsy fisiany fanjakana matanjaka fa na ilaina mihitsy koa ny fanjakana matanjaka ampiarahana am'ilay tsina hoe fitsinjaram-pahefana tena izy zany hoe ny décentralisation effective dia tsy teraka fampandrosoana mihitsy ary tsy aomby mihitsy raha tsy miaraka am'izay tsotsika hoe déconcentration forte zay zany hoe ilay fanjakana matanjaka satria ny antony ametrahana fanjakana matanjaka de tsotra voalohany aloha zany a de io fanjakana ny rafim-panjakana matanjaka io raha matanjaka tsara ny fanjakana de afaka anara-maso sy hanao arorika ho an'lay vondrom-boaka paritra tsy njara-pahefana zay manana n'lay fahefana satria araka andresana teo hoe ny décentralisation moa zany dia olom-boafidy no mitantana azy a manana fahefana izy a satria misy ny fahefana avy ato amin'ny fanjakana zany a zay nomena nafindra tany am'ilay vondrom-boaka paritra tsy njara-pahefana ka raha tsy misy ny fanjakana matanjaka anara-maso anao arorika anao balizy ho an'lay fahefana zay nomena ary am'lay fitsinjara-pahefana ary am'lay décentralisation dia anao zay ataony ny olom-boafidy ihany a dia nihitatsika am'izao fotoana zao a dia tsy latsaky ny amam-polony maro ny be ny tanàna no migadra ary be deabe ny miantona aminareo reny fametrahana délégation manokana tsy délégation manokana eroa satria ny be ny tanàna dia zay tsy misy le fanjakana matanjaka afaka tena anara-maso azy a sy anao arorika manaraka an'izay be deabe ireo asa-panjakana zay tsy nafindra tany am'ilay vondrom-boaka paritra fa mbola ny fanjakana no sahana azy zay ndre le hoe fanaparea-mpitondrana iny a de reny nefa de tsy maintsy hita any am'ilay vondrom-boaka paritra tsy njara-pahefana mila tohanana amin'ny alalan'ny lafiny ara-teknika zay le hoe mila torona hevitra sy tohanana ny ara-teknika ireo olom-boafidy any vondrom-boaka paritra de anjarany ato am'le fanaparea-mpitondrana ato am'le déconcentration no manampy sy manoro hevitra ny ary amin'ny décentralisation ka raha tsy matanjaka zany ny fanjakana ato matanjaka anampy ara-potokevitra anampy ara-teknika ny ato am'ilay décentralisation zay tsy nianatra an'zany akory ny eo fa voafidy izy ny tonga teo de mila mpanohana izy zany ary raha tsy matanjaka ny fanjakana anohana an'izay de mazava ho azy fa marefo koa zany ny anankiray ary ary ny fahatelo farany moa zany ilana ny fanjakana matanjaka de misy ireo fahefana izay tsy nafindra tany am'ilay tsy nafindra tany amin'ny vondrom-boaka paritra tsy njara-pahefana reo fa mbola ny fanjakana mitantana azy ohatra ny filaminam-bahoaka ny fandripahalemana ny fahasalamana ny fampianarana ireny tsy nafindra ary amin'ny vondrom-boaka tsy njara-pahefana fa mbola ny fanjakana no misahana azy ka raha ohatra malemy ny fanjakana raha tsy mandeha reny lafiny ara-pahasalamana ara-pilaminana reny any amin'ny commune sy ny faritra dia nahanao zay azony atao ara ny olom-boafidy ary amin'ny décentralisation dia tsy andeha ihany koa ho any amin'ny tena fampandrosoantsika ka tsy afaka mandeha ila zany ny politika ny fitsinjara-pahefana fa tsy maintsy miaraka amin'ny politika ny fanaparea-mpitondrana matanjaka dia ny hevitray zany de tsotra tsy ny hoe fatahorana ny fanjakana irodana ihany ny tokony ametrahana fanjakana matanjaka fa tena le fampandrosoana mihitsy a raha ohatra ka tena anao fitsinjara-pahefana tsika de tsy maintsy misy ty fanjakana matanjaka ty anao an'le andraikitra ny resahana teo ka ny sosokevitray am'izay fametrahana fanjakana matanjaka zay de tsotra am'izao fotoana zao aloha dia sahana iny milaza fa tsy mbola tratra tsy misy ireo tontolo manodidina tena ahafana mametraka an'izay fanjakana matanjaka zay ary manapofon'izany ny zavatra nambaranao teo
marefo ny fanjakana tao anatin'zay taona maro zay satria tsy nipetraka ilay fanjakana matanjaka ka tsotra fanjakana matanjaka ny fanjakana raha matanjaka ny solo tena mpanjakana ary raha voafehy mazava tsara ary milamina ny fitantanana ny lafitany ny administration du territoire sy ny resaka représentation de l'état raha ireo no voafehy tsara ny solo tena mpanjakana de tokony teknisianna manana fahaiza manao manana ny oentimanana ny vola ny fitaovana ny lafindrehetra zay afana manatotosany asany ary everina fa raha mipetraka ny rafitra rehetra ka teknisianna tena mahay no misolo tena ny fanjakana any amin'ny lafitany dia ipetraka ilay fitantarana ny lafitany araka ny tokony ho izy ary atanjaka lay fanjakana mazava ho azy tonga hatraty amin'ny fanjakana foy be ary ho tanteraka ny aroika sy ny fanoloratsaina sy ny fanampiana ny vondroboakapatra tsy njara-pahefana akany amin'ny fampandrosoana fantaniko farany ty mialohan'ny anakatonatsika ny fandarana andea mato secrétaire général amin'ny maha secrétaire général ministère ny atany anao zay indrindra araky nyenine misy volavolan-dalàna anakiroa hiditra ny anivony antenimieram-pirenena amity fivoriana ara-potoana faharoany antenimieram-pirenena ty inona ireo lalàna anakiroa ro marina tokoa zany misy volavolan-dalàna roa etreretiny ministèren'ny atitany ho alefa eny amin'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna voalohany de volavolan-dalàna fanitsina an'ilay tovana tamin'ny lalàna mikasika ny fitsinjara-pahefana zay lany farany teo ny tovana izay mamaritra ny isan'ny commune eto Madagasikara mamaritra ny anaran'ny commune ny foibe toerany ary ny faritra misy azy délimitation ny commune eto Madagasikara izay volavolan-dalàna voalohany zay zany no tena ahafantarantsika marina hoe firy ny tena isan'ny commune tena farany eto Madagasikara am'izao fotoana zao moa zany 7,7 no isany ny fangatahana tonga tao aminay tao tany amin'ny enimpolo sy efajato tanoany ary nisy ny fandinihana ara teknika araka ny baiko nomena andriamatoa ministry ny atany sy ny fitsinjara-pahefana fandinihana ara teknika zay nijerena masosivana maromaro de milafiny ara teknika efa tsy nijery ny lafiny ara politika dia misy tamin'ireo fangatahana efajato mahereo aloha zany no najanona satria hita fa vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana itondra makany amin'ny fampandrosoana sy hanana fizakantena ary mpitantarana arabola ahavita andony karahamany-piasa ahavita isahana ny fanadiovana ny tanàna sy ny lafiny ara-tsosialy ao aminy zay notadiavana fa tsy vondrom-bahoaka pary itsinjara-pahefana ka ho lasa vesatra ho an'ny fanjakana andray ampitombo ny subvention sy ny rehetrarehetra ka io moa anjaran'ny filankevitry ny gouvernement ny filankevitry ny ministre ary ny tena mpanapa-kevitra farany dia neninivo ny antenimieram-pirenena anjarany zaro ny tena manapaka azy farany fa dia ho hitantsika eo rehefa vita ny fanapa-kevitry ny parlementa ny volavolan-dalàna faharoa dia ny volavolan-dalàna mahakasika ny fifehezana ireo commune manana sata manokana zany hoe ireo commune zay manana sata manokana noho ny antony isan'ny mponina ao aminy na ny resaka ara-geografika misy azy na ny lafiny ara-toekarena ao aminy dia misy commune izay homena sata manokana ka anisan'izany ohatra ny renivohitry Madagasikara ny sata ifehy an'ireo commune manana sata manokana reo zany zay ny volavolan-dalàna faharoa ete ohatrohatrany ahoana moa izay sata manokana zay isy fiovana be mitsy fe zany amty indray mitoraka sata manokana ho an'ireo commune maromaro satria raha tsy teny hoe ny renivohitra Antananarivo misy koa ny Nosy Belleville misy any Sainte Marie raha tsy diso angamba na de tsy lazainao vatana ary de fantatro fa mety an'ilay sata volavolan-dalàna mikasika ny satan'ny renivohitra Madagasikara no tianao ambara eto angamba fotoana fohy fotsiny no iresahanay hoe ary amin'ny maha teknisianna no itenena koa ny hoe nahoana moa na tonga ny ministèren'ny atany ny teknisianna ny ministèren'ny atany nanolotra niny volavolan-dalàna ifehezana ny sata manokana Antananarivo iny
satria ny antony de tsotra amin'ny lafiny ara-teknika be deaibe moa ny fanitarana ara-politika fa ho anay teknisianina de tsotra ary mino zay fa mimbokevitra am'izany ny akamaroany olona hoe tsy azo tazonina am'izao toerana misy azy zao sy zao sata misy azy zao Antananarivo renivohitra Madagasikara tsy maiky anga amitsika fa tsy voafehy intsony na ny filaminana na ny faradiovana na ny lafiny ara-sosialy rehetra ny ara-toekarena ny ala-kortoraly tsy mipatitaka raha ny eto Antananarivo am'izao fotoana zao mazava ny antony azadino fa fokotany 2 amby 100 ny eto Antananarivo vahoaka efa ho 3 tapitrisa latsaka kely no eto Antananarivo ary eritrereto fa olona iray no eritreretina fa hitantana an'izany dia mazava be raha ohatra ka tsy tafavoaka ny fitantanana ny raharaha satria tsy ho azo antoka mihitsy ny azahoana hoe olona iray be ny tanàna iray no afaka hijery eny fotony ny fahadiovana am'ireo fokotany 2 amby 100 reo lany andro ary sahirana amin'ny fandaminana ankapobeny ny amin'ny fametrahana fotodrafitrasa goavana ny amin'ny fifandraisana iresa-pirenena sy amin'ny lafiny maro lehibe ny tanàna tokana ka tsy voajery akaiky ny eny anivony ifotony ka raha tena anao fitsinjary raha-pahefana tena izy tsika ny eritreretina teknisiana zany tamin'iny volavolan-dalany tsy misy mihitsy ny milaza fa hoe zarazaraina Antananarivo ao amin'ny andininy fahadimy eo amin'ny lalam-pandroenana tena lalam-pandroenana no milaza fa Antananarivo de anankiray Antananarivo no renivohitra Madagasikara fa ny volavolan-dalana nalefa dia volavolan-dalana ny eritreretina anaovana fandaminana ara-pitantanana hoe satria efa misy am'izao fotoana zao reo le délégué au maire N fa saingy tsy manana fahefana ireo le délégué au maire reo fa manao soni copie manao soni fa tsy manana fahefana izy ahafahany tena mitantana sy mijery akaiky ny faritra misy azy eo dia ny eritreretin'ny teknisiana zany de hoe satria ngeza loatra Antananarivo be nisan'ny pony eto Antananarivo maro de maro ny olana ara-sosialy sy ara-toekarena tsy maintsy hovahana dia manina raha ampidinina any ambany kokoa fahefana sy ny oeti-manana sy ny fahefana fotsiny fa na ny vola ihany koa sy ny fitaovana ampidinina any ambanimbany kokoa mba hanakaikikaiky kokoa ny vahoaka ka mba hatonga n'ilay atao hoe fitsinjara-pahefana sy tena fampandrosoana tena izy marina zay zany raha ny fitinina lay hoe fametra de ireo enina efa misy am'izao fotoana zao reo any ange nomena fahefana misimisy kokoa navadika hanana sata manana ny commune am'izay fotoana zay mba manana fizakantena ara-pitantarana araboly izy fizakantena ara-pitantarana raharahany eo fa kosa mahiray eny Antananarivo de misy be ny tanàna anankiray misy filoha anankiray ihany izy anamariana ny hoe iray Antananarivo ka raha hoentina ny fanazavana momba azy io dia be deaibe ny eo amin'ny lafiny ara-teknika fa ngamba moa ny solom-bavambahoaka no tompo teny farany fa izay de mahita fa raha ny zava-misy am'izao fotoana zao raha ny fianarana mba natao sy ny traikefa nanana ny teknisianina raha ijanona am'izao sata amin'ny fehina Antananarivo am'izao fotoana zao tsika de ikorosofahana hatrany ny fivoarana misy eto ary tsy ho tratrana fampandrosoana zany mahatonga ny renivohitra maro any amin'ny firenena rehetra mametraka an'izay rafitra eritreretin'ny teknisianina zay mametraka ny fitantanan-draharaha ny fahefana ny vola ny enti-manana manakaikikaiky kokoa ny vahoaka fa tsy eo am-pelantanany olotokana ife olona 3 tapitrisa ary raha ny tena izy ange zany be ny tanàny zany dia ray aman-dreny any anivon'ny voroboaka-patra tsy nizara-pahefana manakaikaiky kokoa ny vahoaka foana mba manao fivoriana matetika eny fa nahatra amin'ny adiny mpivady azy any amin'ny commune sasany de ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ho aminy no mandaminazy eto Antananarivo ngamba mbola moramora kokoa no maka fotoana na audience amina ministre na amina premier ministre no ny aka audience na fotoana amina be ny tanàna na Antananarivo nefa zany be ny tanàna zany tokony olona akaiky ny vahoaka ary ho azo ny fampiresahana foana hitantarana ny olany ary amaha olana akaiky azy ka io moa safidy fa ny teknisiana no nametraka an'izay ataoko hoe eritreritry zay de anjara ny solom-bavambahoaka no manapaka azy farany ia zay ihany koa ngamba no fanotaniko farany Andriamatoa Thierry Rakotonarivo omeko 3 minitra ngambany ianao melabelaranao sy amtinanao ny zava-misy akehitriny ary metrano ny afatra ho an'ny mpijeritsika ihany koa ny zava-misy ankehitriny
raha ny fahitanay administrateur civil azy dia ilaina ny fitoninny rehetra, ilaina ny filaminana mba ahafahan'ny herim-panetsika ny fampandrosoana rehetra miaraka amin'ny fitondram-panjakana mizotra marina makany amin'ny fampandrosoana. Izay fametrahana ny filaminana sy ny fitonina zay dia araka ny voalazanay teo ilana ny fidirana makany amin'ny fampihavana-pirenena ary ilaina ny fananany rehetra faharesen-dahatra indrindra fa ny mpanao politika satria amaha teknisianina anay raha mahazo ny tatitra avy any amin'ny lafitany manerina Madagasikara raha izao tsika ny mbola ho tafatsiropaka andray mandeha ao anatina krizy miainga avy amin'ny lafiny ara-politika dia ho sarotra ny arenatsika avy ao anatin'izay krizy izay. Koa manateny zay teknisianina eo anatin'ny faneom-pahavononana hatrany hitondra ny fahaiza-manao sy ny traikefa-mbanana anay ho an'ny fampandrosoana firenena. Manateny zay fa isika rehetra indrindra fa ny mpanao politika sy ireo hery rehetra ny fiarahamonim-pirenena, ny mpitandro ny filaminana, ny ray aman-dreny ara-panahy, ny ray ambany ara-drazana sy ny rehetra fa tena mba anana fo feny fitiava-tanindrazana tokoa ka mba hampandefitra izay rehetra mety ho ampo sy mety ho fitiavatena ka mba anolotra ny tsara indrindra ho aminy ho an'izay fihavanana sy ny fankatiavana zay ka tsy hijery afa-tsy ny tombotsoa amboniny firenena. Ya, izay ihany koa no nakatonatsika nyity fandarana l'actualité ity misotranao Andriamatoa Thierry Rakotonarivo, filoha nationalny syndicat des administrateurs civils no secrétaire général ny ministerany atitany. Ya, izay ary no manakatona ny fandarantsika l'actualité tamin'ity aliny alahady faharoa amin'ny volana novembre ity zay ny masaka azo natolotra zay mametraka veloma ao anareo ary manasa anareo hatrany anaraka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv. Veloma ary tompoko.